izao atrikasa dia izao no atao zany voalohany indrindra dia entina ampahafantarana fa eto Madagascar dia misy ny orinasa antsoina hoe Human Carte Office izay namokatra voalohany indrindra ny antsoina hoe système de gestion des informations RH manaraka ny lalàna malagasy manaraka ny filan'ny orinasa malagasy ahafahan'ny orinasa tsirairay avy io système informatique natsangana io hitantanany ny mpiasa ao anatin'ny orinasa manomboka amin'ny fidirana mandra-pivoany izany hoe mandra-pialan'ny mpiasa ao anatin'izay orinasa izay. Ny orinasa tsy fidytsika hoe orinasa lehibe sa orinasa madinika fa ny orinasa voalohany indrindra mampiasa olona satria manino satria natao hitantanana ny lafin'ny maha-olona ao anatin'ny orinasa ilay logiciel natsanganay dia ao anatin'izay dia mazava ho azy hoe raha ohatra ka misy orinasa andaliny mampiasa olona 10 ankilany mampiasa olona 10 dia ireo orinasa mampiasa olona ireo mihitsy no atsoina sy entina ampahafantarana izao zavatra atao izao. Heverinay fa isan'ny manana pôle économique ngeza indrindra eto Madagascar Tolagnaro izany hoe ny ouverture économique amin'ny Madagascar dia heverinay fa tokony hiainga avy aty Tolagnaro izay ny safidy voalohany indrindra dia manaraka izay ho an'ny orinasa hatrany isika zany miaina ao anatin'ny orinasa izay no tanjona. Tao anatin'izay roa andro na teto Tolagnaro izay dia efa niezaka izahay nijery hoe inona ny fomba entina vahaolana hoentina indrindrandrindra aroso ny orinasa eto Tolagnaro ahafahan'ny tsirairay avy miditra, ahafahan'ny tsirairay avy manana ary ahafahan'ny tsirairay avy mandroso ao anatin'ny fitantanana. Dia efa mieritreritra zany zay vahaolana ao anatin'ny antsoina amin'ny teny baiko hoe mutualisation izay mety ho isan'ny ho atolotra ato anatin'izao atrikasa izao. Ny chambre de commerce ihany koa eto Tolagnaro dia efa manana ny contact ny Human Carte Office na izany na tsy izany ary herinandro izahay no hoe efa mieritreritra zay fa ao aorianan'izao atrikasa voalohany atao izao dia anantona tsirairay avy ireo orinasa izay tena manana ny filany maika sy ny hoe efa mahafantatra hoe inona ny mety endriky ny filany. Ny zavatra tolotra androany dia mila fantaritsika tsirairay avy hoe ataontsika hoe amin'ilay version alpha na hoe version voalohany izahay ny eritreritra anazy. Io version voalohany io rehefa atolotra ny orinasa dia mety misy teny hoe ny anay ohatr'izao kokoa fomba fitantananay amin'izay fomba fitantananay izay ohatrany hoe ny ahafahana miadapté an'ilay système par rapport amin'izay filana izay dia izahay izay mahatonga ny hoe ilay outil omeny Human Carte Office dia outil sur mesure izany hoe mamaly avy hatrany ny filan'ilay orinasa dia izay ny antony hoe mila mifanantona amin'ilay orinasa izahay fantatra hoe inona le ilainareo inona le etaeta dia amin'ny alalan'izay izahay no mametraka hoe toy izao ny fomba hamadihana ity zavatra voalohany ity ho lasa version beta tonga any aminareo sy ahafahanareo mampiasa azy misimisy kokoa. Ao anatin'ny fitantanana ny gestion ana ressources humaines dia maro ny orinasa no mampiasa fitaovana maro izany hoe ao no mampiasa fichier Excel be da be, ao no mampiasa fichier na logiciel maro samihafa. Rehefa maro toy izay ilay zavatra ampiasaina dia maro koa noho izany ny zavatra fiasan'ny loko. Izahay dia manolotra hoe ao anatina zavatra anankiray no iasana izay zavatra maro rehetrarehetra izay atambatra avondrona ao anatina logiciel anankiray ny filana rehetrarehetra miaraka dia à partir an'izay zany isika no manana outil anankiray sisy eo an-tanana nefa afaka mandray ilay zavatra be da be miparitaka efa niasantsika hatry.